أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من دعا بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد. درس كنا تلبي نتوتسيك نتوب الله سبحانه وتعالى إلي بحاري أنزوت تلزو أري سجان تفتافيان كوا no atulta sika an lay pamna mafatuk sallallahu alayhi wa sallam. Am joftone zao tsika dia manana loha hevitra anankiray, loha hevitra anankiray zay ho voaboasantsika. Tsiny zany fa ny al-ghaya min khalqi al-insan, nany tanjona nanaovana ny zanak'olombelona. Ny pahary rehetra dia samy mahafantatra avokoa ny tanjona izay nanaovany an'izany zavatra namboariny izany. Na mety olombelona io zay namboatra tomobily, ohatra am'izany ny olombelona namboatra tomobily mahafantatra hoe inona ny secret na ny miafina n'ity zavatra namboariny ity. Nizaniza zany pahary zany dia samy mahafantatra avokoa ny secret ny zavatra namboariny ary fantatry ny hoe inona ny antony nanaovany an'izany zavatra izany. Tahaka zany ihany koa ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekena tsy azo ampitahana amin'ny zavaboahary ny Allahu subhanahu wa ta'ala, fa noraitsika izany ohatra izany mba hisaritatsika ny sainatsika hoe Allahu subhanahu wa ta'ala dia mahafantatra tanteraka ny antony nanaovany ny olombelona. Namboarany an'izany olombelona zany. Raha ohatra tsika olombelona tsotra mahafantatra hoe maninona za manao an'ity zavatra ity, dia tsy azo eritreretina velively ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala izay mahafantatra ny zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra miafina rehetra, tsy hahafantatra ny antony nanaovana izany zanak'olombelona izany. Amin'izay fotoana izay dia wajib na obligatoire amin'ny zanak'olombelona amin'izay fotoana izay hoe mila manontany hoe inona ny antony nanaovany Allahu subhanahu wa ta'ala azy. Raha tia fantatra ny antony nanaovany Allahu subhanahu wa ta'ala azy ny zanak'olombelona anankiray dia tsy maintsy miverina amin'ny boky masina Qur'an, satria Allahu subhanahu wa ta'ala dia efa nagnambara an'izany zavatra izany, nagnazava ny antony nanamboarany an'izany olombelona izany ao anatin'ny Qur'ani masina. نتين الله سبحانه وتعالى أو من سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Nametra fantanina tamin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala ireo anjely izay fantanina zay miteraka fahagagana ihany rehefa nanapikasana Allahu subhanahu wa ta'ala hamboatra ny zanak'olombelona. Rehefa hamboatra ny zanak'olombelona dia niteny ireo anjely hoe atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ianao ve hamboatra olombelona eny ambony tany, zany olombelona izany ane yasfiku ad-dima, hanao raha mandrika no ataony zany zanak'olombelona zany rehefa tonga eny ambony tany. Kanefa Allah subhanahu wa ta'ala namaly azy ireo nilaza manao hoe inni a'lamu ma la ta'lamun, izaho dia mahafantatra tanteraka ny zavatra zay tsy fantatry anareo. Satria Allah subhanahu wa ta'ala tany am-piandohany zany verset zany dia nilaza manao hoe inni ja'ilu fil ardi khalifa, zaho amboatra olombelona eny ambony tany mba ho solitenako, khalifatullahi fil ardi. Zay zany le obligation ni zanak'olombelona eto ambony tany hoe khalifa, solitenany Allah subhanahu wa ta'ala ety ambony tany. Amin'ny andininy hafa Allah subhanahu wa ta'ala dia mbola miteny ihany koa hoe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Tsy nanamboatra ny olombelona sy ny jiny aho hozy izy Allah subhanahu wa ta'ala illa afatsy liya'budun, afatsy ny hanompo ahy ireriana. Voarafitra tokoa ihany koa izany antony lehibe izany raha ijery-tsika amin'ny sunnany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa niteny tamin'ny Muaz ibn Jabal mpaminany sallallahu alayhi wa sallam laza manao hoe ya Muaz atadri ma haqqullah ala al-ibad. Ori Muaz, mba fantatranao ve
إنني زون الله سبحانه وتعالى أمريو بنوبن قلت الله ورسوله أعلم جنا ماليا وزيز موازوي الله سبحانه وتعالى سن إيركني نما فاتجا أنزان قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا نتين بمنام صلى الله عليه وسلم تموازوي أن يعبدوه نزون الله سبحانه وتعالى أمريو بنوبن dia ni hanupu azi wala yushriku bihi shay'a aritsi hanambatra azi amni zavatra hafa izan hadith zan dia vorakcha au ni bukni al-Bukhari si Muslim nuni antun libi izan zai matungan Allah subhanahu wa ta'ala mamecha pantanina amdiru unbel refa iru unbel la mievtena tsianupun Allah subhanahu wa ta'ala kamteni ziro Allah subhanahu wa ta'ala mteni ni ziro mamecha fantanina zai fantanina manifti fakastan kam laza Allah subhanahu wa ta'ala afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un miyevta bere wulbel annama khalaqnakum abathan faqtutun nahari kwa zrew nambar sinistans na faqtutu afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un armiyevta yanarfatihi verna ati amku izan fantanina izan dia fantanina zai mahtunga sain ma pier church sace Allah subhanahu wa ta'ala zan dia hanif taterakan hatejirani rahto kayre umbella ti ha fanta ta velvelni antuni fisini etu ambuntan amzeftunga zai dia wajib na obligatoire mzana kumbella tsirairai ma fanta ta famanina izi tunga etu ambuntan rats vovan mzana kumbella izan fantanina izani dia zavaduza tateraka eo amin'ny fiainany izany zavatra izany satria manala azy amin'ny maholombelona azy tsy fahafantarany an'izany andraikitra lehibe izany ka mametraka ny tenany izy amin'izay fotoana zay tahaka ireo biby Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao amin'ny surat Muhammad ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum والذين كفروا يروبيكم يروتشبين يأكلون ويتمتعون يزرو مهينا نيتكيتك يتمبنتان أمتفينا نيتي يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام متوهم لبيب نسكاف والنار مثوى لهم آري ني أفبينو يفراني زرو سيتمانس رازيريتيكن فينا بيبي sin finan rew ulla izay tsy manumpon Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy misy avahana tanteraka tsy misy avahana tanteraka satria ny olombelona misakafo ny biby misakafo ny olombelona manambady ny biby manambady ny olombelona mamela taranaka mandimby ny biby mamela taranaka mandimby fa hantokana ny avahany zanak'olombelona izany amin'ireo biby jeni fanpuna ani Allah subhanahu wa ta'ala zay mahatonga ni Allah subhanahu wa ta'ala miteny milaza manao hoe balhum adall amin'ny andininy hafa izy milaza hoe balhum adall ny zanak'olombelona very lavitra plus que les biby mihoatra lavitra ny biby raha ohatra ka tsy mahafantatra an'izany andraikitra lehibe izany satria maninona satria ny biby dia tsy nomeny Allah subhanahu wa ta'ala saina mandinika hafaka hanavaka ny sara sy ny rasy hafaka hametraka ny andraikitra lehibe izay naharin Allah subhanahu wa ta'ala azy fa kosa zanak'olombelona dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala zany saina izany mandinika manavaka ny sara sy ny rasy manavaka ny mety sy ny tsy mety ny olombelona nomeny Allah subhanahu wa ta'ala zany fahefana izany ny olombelona dia zavabohary naharin Allah subhanahu wa ta'ala homendrika indrindra mihoatra ny zavabohary rehetra Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Quran walaqad karramna bani adam tena nomenay voninahitra tanteraka ny zanak'olombelona ka izany zanak'olombelona izany dia loza tanteraka ho azy raha sy mahafantatra an'izany didy amandraikitra izany ka insha Allah subhanahu wa ta'ala mbola hotoizatsika ny resaka mahakasika an'izany fanomponan'ny Allah subhanahu wa ta'ala أمني منارك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم